fa amin'ny sabotsy ho avy izao kosa moa no andinika manokana mahakasika an'izay fanendrena ny Premier Ministre izay ry zareo avy eo anivon'ny fivondronam-beny Sakalava eto Madagasikara na ny antsoina hoe PGSM izay manohana ny Dr Jules Etienne amin'ny fotoana io tokoa mantsy no fotoana anatanteran'izy ireo ny fivorim-be izay PGSM izay waratsika ny andinindin-baovao entiny Lova Ramanantsoa. Ho toto-saina ny sabotsy ho avy izao eto andrenivohitra ny fivorim-ben'ny fivondronam-ben'ny Sakalava eto Madagasikara na ny PGSM. Araka mifantatra nandritra ny valandresaka ao amin'ny mpano gazety izay nataon'izy ireo tety Tsimbazaza io tolakandro io dia isan'ny nodiniana mandritra ny fotoana ny mikasika amin'ny toetra ara-pirenena indrindra ny resaka Prime Ministre manohana ny Dr Jules Etienne tokoa ny PGSM. Izahay dia manohana sy mankahery ny filohan'ny Republika amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny amin'izao fanendrena Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izao amin'ny safidiny malalaka. Noho izany dia manohana sy manolotra ny Dr Jules Etienne izahay satria izy dia olona atokisana fa hiara-miasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana ny politika ny fampandrosoana ny firenena. Faharoa, izy dia taratry ny fampiresankina-pirenena sy fihavana-pirenena izay taky ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ary fahatelo, izy dia atokisany fianakaviam-be iraisam-pirenena ka afaka hanamora tsara ny famatsim-bola ho an'ny firenentsika. Ary farany moa izy dia olom-baovao madio tanana ary iarahany be somary mahafantatra izany. Nilaza ny PGSM fa manaraka akaiky ny toetra ara-pirenena ary sarotony amin'ny fanakatsakana na amin'ny fampandrosoana.